Tompo, misaotranao zahay fiangonanao fa noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao aminay dia mbola afaka hiaino ny teny no maninao ho anay zahay. Dia taio zany teny zany tsy hitombonay fotsiny amin'ny fahalalananao ho mpanjaka, fa ianao Tompo no hitany teny hiteraka farisihana sy finiavana hampanjakanao ao am-ponay, ao amin'ny fiainanay, ao amin'ny fiainan'ny ankonanay. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Filazantsara araka ny Marka 1:12 no akantsika ny afatra amin'izao alady ny sampatry fizoriavana. Ny fahamarinana voalohany dia ny hoe fantatrao ve fa Tompo Jesosy. Fantatrao ve fa Tompo Jesosy. Hoy ny andininy 2 sy 3 Marka 1:10 ny anaran'i Jesosy. Ka nanao taminy hoe makanesa amin'ny rovohitra tandrifinareo iroa, ary raha vao miditra ianareo miaraka amin'izay dia hahita zana-boriky mifatotra izay tsy mbola nitangenan'olona, vao izy ka ento ery. Ary raha misy olona manao aminareo hoe ahoana no anaovanareo izao, dia lazao hoe misy raharaha analan'ny Tompo azy. Misy raharaha analan'ny Tompo azy. Manambara ny tenany ho Tompo Jesosy riavanao. Misy mpianatra anankiroa eto irahany, tsy fantatra ny anaran'le mpianatra ary tsy ny anaran'ny mpianatra ny zava-dehibe, fa lazainy izy hoe mpianatra, le hoe amin'ny teny frantsay hoe disciple. Zany disciple zany dia averiny indray fa hoe olona manaraka discipline, dia discipline Jesosy riavana. Dia irahany izy roalahy hoe makanisa amin'ny rovohitra tandrifinareo iroa, ary raha vao miditra ianareo miaraka amin'izay dia ahita zana-boriky mifatotra izay tsy mbola nitangenan'olona, fa ao izy ka ento ety. Ty Jesosy mibaiko ny mpianatra ty riavana dia mahalala ny zavatra rehetra ary manorona amin'reto mpianatra irahany reto ny zavatra rehetra. Ary amin'ny fahefana mahatompo azy riavana dia baikony ireto mpianatra reto hanefa zay kasainy, maneho ny mahatompo azy izy. Ary zany zavatra kasainy tompo zany riavana dia hoe zavatra efa voatendry, ary voatendry ho tanterahana araka ny ambaran'ny soratra masina. Eto moa soratra masina manambara dia ny hoe Zakaria 7:7. Zakaria zany dimanjato taona talohan'i Jesosy no manambara zao resaka zana-boriky zao riavanao, fa Jesosy fa mahafantatra an'izany. Dia teneny le mpianatra hoe mandeha any ianareo makanisa ery amin'ny vohitra ery, ary dia miaraka amin'izay vao tafiditronareo dia ahita zana-boriky mifatotra. Zany hoe vao tafiditra izy dia ahita zana-boriky eo amoron-dalana eo, tsy miditra elakelan-trano fa tonga dia hoe hitan'le izy dia vao. Toe-tsain'ny mpianatra, toe-tsain'ny reto disciple reto riavana dia avy hatrany dia hoe nakatoa, tsy misy fisalasalana, tsy be fanontaniana hoe dia ahoana tsara moa ny endrika izany zana-boriky zany, manahoana le trano, ary afrina dia tongotra makany, efa tena fandamina tsara tamin'ny tompon'le zana-boriky fa ianao Jesosy. Tonga dia nankatoa ny mpianatra, tonga dia nankatoa
ny mpianatra ry havanao. Ary tsy mahafantatra ny zavatra rehetra fotsiny ny tompo, fa mamatsy ny mpianatra, manome ny mpianatra zay teny ilaina eo am-panatanterahana zany iraka izany. Fantany zay iseho, iny andiny fahatelo hoe raha misy olona manao aminareo hoe ahoana no anaovanareo an'izao, hoe rehefa mamaha le zanabrika izany de lazao hoe misy raharaha analan'ny tompo azy, de avelany hoentiny ety indray miaraka amin'izay izy. Fantany Jesosy sahady zay iseho any amin'ny vohitra io ry havana, ary omeny mpianatra ny valiteny tsy hampisy olana, lazao hoe misy raharaha analan'ny tompo azy. Hoy isika ry havana, manambara ny tena no tompo Jesosy raha maniraka ny mpianany, ary amin'ity iraka ity de azo lazaina tsotra hoe iraky ny finoana, ary zay iraka rehetra ampanaovy ny tompo atsika ry havana de manana zay endrika hoe iraky ny finoana izay. De zany fahefany amin'ny matompo zany no asehony eto ry havana. Ahoana no anehoany azy? Mahita misy an'io zanabrika io, asehoany ny fahefany amin'ny matompo azy ka tsy miery izy. Asehoany ny fahefany amin'ny matompo azy ka maka tsotro zao izy. Zany no hitantsika eto ry havana. Ary mbola asehony ihany le fahefany amin'le teny farany manao hoe alaiko io alay voanahy io ary rehefa vita zay ilako azy de averiko aminao ndray. Zay le fahefan'ny tompo ry havanao. Mitodika aminao ny tompo amin'izao maraina zao, ary de tahaka ny mpianatra roa lahy zay hitantsika eto voalohany indrindra aloha maneho hoe fakatoavana. Ingany zao alady ny sampandro fi 2020 zao ho tadidinao hoe ho alady ny sampandro fi ny tombonao am'izany hoe fankatoavany disipla zany ry havanao. Fa zany takiny tompo aminao am'izao andro farany zao. Fa zao koa hoe tahaka ny tompon'ity zanabrika ity, tombo ry havanao amin'ny fahafoizana ho an'i Jesosy. Tsisy filazana eto ny amin'ny hoe finoan'ny tompon'ilay zanabrika, fa de nafoy ihany Jesosy izy, nafoy ihany Jesosy izy. Ary Jesosy maneho amin'ny matompo azy de hoe milaza tsotra azy hoe tompon'ny mpino sy ny zavatra rehetra nanampino, fa hoe tompony zavatra rehetra ary manana fahefana amin'ny zavatra rehetra. Tsotro zao izy ry havanao. Ny an'ity lehilahy tsy fantatra anaran'ity de hoe zanabrika zay mbola tsy nitaingenan'olona. Dika le tsy mbola nitaingenan'olona, natokany ho an'Andriamanitra, natokany ampiasaina ho an'Andriamanitra. Ary rehefa mitenitsika ry havanao, mitombo amin'ny fahafoizana ho an'Andriamanitra, mba hoe menara manokana fananana, menara manokana fitaovana atokanao an'Andriamanitra. Ohatrany hoe manana sonoa de hoe atokako an'Andriamanitra io, de hoe tsy ampiasaiko afa-tsy amin'ny asan'Andriamanitra. Manana tomobile, manana sprinter, manana camion de hoe atokako ho amin'ny asan'Andriamanitra, fa tsy hoe amin'ny fotoana sasany anaovako asan'Andriamanitra, amin'ny fotoana sasany anaovako contrat star, tanterako labiera sy ny karazany. Menara manokana ry havanao, fitaovana, fananana ho an'Andriamanitra. Ary tsy fananana ihany ry havanao ny takian'Andriamanitra, fa zay mombanao koa, momba ny fiainanao, atokano azy mba handraisanao anjara amin'ny fampandrosoany ny fanjakan'Andriamanitra. Andriamanitra ry havana, Andriamanitra rehefa miasa de tsy manao kitoto izy, tsy manao kisendrasendra izy, fa tena hoe manomana fandaminana tena hoe matipaika.
ary de hoe ao anatin'izany fandaharana na fandaminana zany de zafady manana anjara asa rehetrarehetra tsaroana zao hoe Simona Kireniana fianavany itsaha izy de natsoina hitondra ny azy fijalian'ny tompo. Tsaroana Josefa avy any Arimaty tendreny izy andevina an Jesosy. Fantaro mazava ry havanao, fantaro mazava fa miandry anao ny tompo ary misy asa zay nankininy aminao manokana ho fampandrosoana ny fanjakana fa de asa mampiandry azy intsony, asa mampifila azy intsony. Zay ny fahamarinana voalohany hoe fantatrao ve fa tompo Jesosy. Fahamarinana faharoa ry havana de zao fantatrao ve fa Mesia Jesosy. Fantatrao ve fa Mesia Jesosy. Eto amin'ity perikiopantsika ity ry havana manomboka eto amin'ity toko faha 1 ty dia hita fa tsy nanafina ny mahamesia azy intsony Jesosy ary ny safidy izy ny hiditra amin'ny fomba manetriketrika tao a Jerosalema ary de noraisiny vahoaka tsara izy. Hoy ny 9 ary maro no namelatra ny lambany teny an-dalana ary ny sasany kosa nampiaka rantsan-kazo zay efa nalainy tany Etsa. Ny vahoaka ry havana mamelatra ny lambany zany hoe ny akanjony de hoe mariky ny fanajana mpanjaka zany teo amin'ny tatsinanana. Ny sasany indray de hoe ratsan-kazo no napetrany tamin'ny tanany. Reo ratsan-kazo reo ry havana de ratsan-kazo nalaina tany Etsa. Atao inona reo? Raha ny marina nalaina tany Etsa reo anamboatra hoe trano ipetrahan'ireo olona reo tao Jerosalema. Zany reo ratsan-kazo reo. De hoe ny sasany nametraka ratsan-kazo fa tsy mba ny akanjo ny nataony tamin'ny tany. Fa rehefa hoe nahitan'i Jesosy reto olona reto de adininy ny zavatra hoe nakany an'le ratsan-kazo hoe atao trano fielofana hipetrahany manko ao a Jerosalema satria hoe tsy omby le trano fa amin'ny andro fety lehibe tahaka zao. De rehefa nahitan'i Jesosy izy tena hoe nafana ny fony ry havana de adininy ny ilana an'le ratsan-kazo fa de hoe napetrany tamin'ny tany ho fanajana an Jesosy ry havanao. Sany nandraisany vahoaka an Jesosy raha niakatra tany Jerosalema izy. Sasany zany ny akanjo sasany ratsan-kazo no napetrany tamin'ny tany ry havanao. Ary reto vahoaka ireto de reo ihany koa raha nandalo Jesosy no niantso araka ny lazainy 9:7 hoe osana isaorana ny zay avy amin'ny anaran'i Jehovah ho tahinany ny fanjakana zay avy dia ny an'i Davida raintsika osana any amin'ny avo indrindra. 9:7 tapany B sy ny 9:10. Ao ambavany reto vahoaka reto ry havana ny hoe osana dia adika hoe arahaba tonga soe. Rehefa miteny ny vahoaka hoe osana isaorana ny zay avy amin'ny anaran'i Jehovah de toy ny meraba irak'Andriamanitra izy, toy ny meraba soltenan'Andriamanitra reto vahoaka reto ary indroa mihitsy izy no miteny hoe osana ry havana. Ary azo antoka fa tena hoe miara-mientana amin'izany fierabana feny fifaliana zany reto vahoaka reto ary tena hoe amin'ny fony manontolo izy no miaraba an Jesosy ry havana. Fa zao koa raha hoe arahaba tonga soa
no hevitry ny osana ao ambavanreto vahoaka reto. Ny hevitry ny atao hoe osana voalohany teny Hebreo izy io. Ny hevitry ny teny hoe osana voalohany dia hoe vonjeo zao hoe vonjeo zao hoe vonjeo re. Zany hoe tsy fiarabana l izy amin'izay fa manana endrika vavaka ary mimpandinika dia milaza hoe vavaka atao amin'ny Mesia, zany hoe osana zany. Ary jereo tsara ry avy ny tenin'ny vahoaka eo amin'ny 110. Ho tahina ny eny fanjakana izay avy dia ny an'i Davida raintsika. Mahita an' Jesosy izy dia matsiaro an'i Davida ry avanao. Mahita an' Jesosy izy dia matsiaro an'i Davida. Mieritreritra izy hoe tia Jesosy taingina zanabrika miakatra to Jerosalema dia taranaky Davida. Iza moa le Davida? Davida le nandresany Goliata. Iza moa Davida? Davida le nanjaka nandritra 400 taona ry avanao ary nampiadana ny firenena nandritra ny 400 taona. Ary Jesosy mitaingina zanabrika io mafaly an'ireto vahoaka arak'izay nitantarany azy reto ry avana dia hoe antenainy reto vahoaka reto fa amerina indray. Zany hoe fanjakan'ny Davida zany hitondra fifaliana, hitondra fiadanana ho an'ny firenena. Zany tena mahafaly an'ireto vahoaka ireto. Saingy zao ry avana, saingy zao tena faly izy nefa diso hevitra. Tena sincère reto vahoaka reto nefa dans l'erreur. Diso hevitra tanteraka izy ry avana ny amin'ny Jesosy, ny amin'ny atongavan'i Jesosy. Ary arakaraky ny nahitan'ny vahoaka, natsapan'ny vahoaka fa diso hevitra izy ny amin'ny maha-Mesia an' Jesosy ka nandisy fanantenana azy zany fahatsoka-hevitra zany dia ny anangatsika ry avana fitiavan'ny vahoaka an' Jesosy, ny anangatsika ny fanajany azy. Ary dia tena hoe nivatika ho fankahalana an' Jesosy mihitsy aza zany hoe fitiavana ny anangatsika zany. Ary zany inge no natonga an'ireto vahoaka zay tena nalazaintsika teo hoe niara-ny entana nioraka tamin'ny fifaliana hoe osana andro vitsivitsy taorinany ty aladiny sampatry fity. Tena hoe ny ray feo ny tena hoe homboy eo amin'ny hazo fijaliana. Fahatsopanantenana vokatry ny fahatsoan-kevitra. Ty andiny ny fahatraika amby folo ty ry havana dia mampitandrina atsika fiangonana mba tsy ho diso hevitra isika ka ho diso fanantenana tahaka an'ireto vahoaka atao a Jerosalema reto. Zao mako rehefa jerena le perikopa eo amin'ny 1:1 dia hoe Jesosy niditra tany Jerosalema ka nakeo akianjany tempoly. Misaotra ny tompony azahoantsika menakavo mandinika tsara io hoe Jesosy niditra tany Jerosalema ka nakeo akianjany tempoly. Maro io tsara ry havana fa araka ty andininy faharaiky amby folo ty zany vao tafiditra tao a Jerosalema Jesosy dia ny vatana tao amin'ny tempoly. Ny filazantsara amin'ny Matthieu eto dia mitantara an'ireo ankizy kely zay hoe nihira nakalazan'i Jesosy. Fa Marka tsy mitantara an'izany. Mamaika ny Marka dia ny fitantarana hoe tena namonjy direkta ny tempoly Jesosy raha vao niakatra tao a Jerosalema. Ry havanao zany fidirany Jesosy ao amin'ny tempoly zany, ao amin'ny kianjan'ny tempoly zany dia fanambarana sahady ary fanambarana mazava hoe izy tonga ao Jerosalema dia tonga ho fanatitra ho an'izao tontolo zao. Zay le Mesia ankalazainy eto, zay le Mesia mpanafaka tonga ho fanatitra ho an'izao tontolo zao. Ary fantatry Jesosy tsara izy tonga ao amin'ny tempoly io
fa hoe le andro vitsy anaraka ny tialadiny sampandro fitia le andro vitsy iainany manomboka amin'ny tempolo eo no hitondra azy ho any amin'ny hazo fijaliana fa araky ny efa nilazaintsika tany am-pendohana ry havana mpanjaka ny mpanjaka izy tompony tompo izy mahalala ny zavatra rehetra izy ary tonga anatanteraka amin'aimpony ny zavatra rehetra arak'izay ambarany soratra masina reto vahoaka reto na reto mpitondra fivavahana jiosy zay mifia azy reto de tsamba ara-panahy ka tsy natakatra an'izany zao no fampetreretana antsika ry havana zao no fampetreretana antsika ao faminaniny mpaminany Zakaria 7:6 dia milaza Zakaria hoe indro ny mpanjakanao avy ho anao malemy fanahy sady mitaingina biriky de zana biriky tanora tsindriny Zakaria fa malemy fanahy Jesosy ry havanao malemy fanahy izy ka manaika atao fanatitra ho famonjena ny ratsy fanahy zay le fahalemem-panahiny ary zany no dikany nankanesany ao amin'ny tempolo ry havanao manambara izy fa manaika atao fanatitra de izy lay zanak'ondry tonga anaisotra ny fahotany zao tontolo zao azo ny atonge amin'ny mampanjaka ny mpanjaka azy manana ny fahefana rehetra sy ny herehetra ny mandripaka ny ratsy fanahy ny mandevona azy amin'ny indray mpimaso azo ny atao zany fa malemy fanahy izy de miteny amin'ny ratsy fanahy miteny amiko sy miteny aminao tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy ry havana malemy fanahy izy mazava be zany kanefa tsy mandefitra amin'ny fahotana ary zany no antony hazo fijaliana ary zany lay fanjakana tiany aorina ety an-tany de hoe fanjakana manambatra ny olona zay hoe nafahany tamin'ny fanandevozan'ny ota nafahany tamin'ny fahazaran-dratsiny ary nafahany avy eo ambany vahoan'ny satana zany ny fanjakana tiany aorina ety an-tany ka zao ry havana rehefa hoe mahatsiaro an' Jesosy hoe Messia ianao manomboka izao dia isaora izy fa ianao efa olona afaka ianao efa olona afaka fa raha afa no izany ry havanao no fihevitra ao an' Jesosy de ho diso fanantenana an' Jesosy ianao de manjary tahaka andro vahoaka tao Jerosalema hankahala an' Jesosy ianao zao no fahamarinana fahatelo farany efa vato fehizoron'ny fiainanao ve Jesosy efa vato fehizoron'ny fiainanao ve Jesosy ny zavatra mitranga eto amin'ity perikopy ity ry havana akoatra ny fanatanterahana ny Zakaria 7:6 dia fanatanterahana ihany koa ny Salamo 8:7 testamenta perikopy atsika androany dia ny Salamo 8:7 ny 2:20 manao hoe ny vato zay nolavon'ny mpanotrano no efa tonga fehizoro indrindra mazava ho azy fa Jesosy ry havana io vato fehizoro io ary raha esorina zany hoe vato fehizoro zany dia mirodana ny trano eto ry havana de mitodika manokana aminao raim-pianakaviana satria rehefa zoina ny fanahin'ny Paska diniana hatrany amin'ny Exodosy 12 ny afatry ny Paska
dia ho an'ny ray mpianakaviana aloha. Ary rehefa tsy eo ny ray mpianakaviana na tsy eo tsony ny ray mpianakaviana dia ho an'ny reny mpianakaviana ry havana. Fanontaniana apetraky ny tompo hanao ray mpianakaviana dia hoe efa vato fehizoron'ny fiainanao ve Jesosy? Efa vato fehizoron'ny fiainanao ve Jesosy? Ary hitan'ny ankohonanao ve zany? Hitan'ny ankohonanao ve izany? Sa ianao le olona midera an'Andriamanitra any am-piangonana rehefa Alahady fa manombo an' Jesosy amin'ny fiainanao andavanandro hoe afatra ho antsika lehilahy manokana zany ry havana. Matetika ry havana rehefa maty ny ray mpianakaviana dia misy fitenenana tahaka izao re amin'ny famangina hoe lavo ny andrarezina na tsy malaza na tsy ambony aza le ray mpianakaviana maty. Re ihany koa ny hoe folakandry ny ankinana rehefa maty le ray mpianakaviana. Satria amin'ny fotoana alasananao ray mpianakaviana dia tena hoe banga ny fiainan'ny vadinao, banga ny fiainan'ny zanakao, tena banga. Le fampietreretana anao ry havana dia zao, so de banga tahaka izany koa ny fiainanao e rehefa tena zoina, satria tsy ataonao ho vato fehizoron'ny fiainanao Jesosy. Ary raha ny marina takony zany banga zany, takoninona, takony fomba mpivavahana zay hainao tsy enjery, takony fomba mpivavahana zay mahazatra anao, zany hoe fahafoanan'ny fiainanao ara-panazany. Ry havanao rahalahy malala, ianao nge isika nge no tokony ho modely ho an'ny ankonantsika araka le fahamarinana voalohany teo amin'izany hoe fakatoavana an' Jesosy tsy misy fepetra zany, amin'izany hoe fahafoizana ho azy zany, amin'izany hoe fanolorantena ho azy zany amin'ny asa fanompony zay ankinina amintsika ho fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra. Ry havana, ny asan'Andriamanitra nge na anao ianao na tsy anao ho vita foana ny asan'Andriamanitra, fa ianao tsy manao io, eo ianao no raisina. Rahalahy modely ho an'ny ankonanao ve ianao? Ka afaka miteny ny ankonanao hoe dadanay io taloha ohatran'izao, fa zao izy efa tena olom-baovao, zao izy dia efa tena olom-baovao. Vato fehizoron'ny fiainanao ve Jesosy? Ka tena hoe tsy fahazavany zao tontolo zao ihany ianao any ivelany, fa fahazavan'ny ankonanao ary ianao no mpitaona ny ankonanao ao amin'i Jesosy, mba ho tompony Jesosy, mba ho mesia Jesosy. Tena hoe vato fehizoronao ve Jesosy ry havana? Ka tsy hoe rehefa Alahady midera azy ianao, fa rehefa andavanandro manao tsinitsinina azy. Tsy hoe rehefa any ivelany ianao dia manao ny fomba ny mpanompon'Andriamanitra, fa rehefa ao an-trano dia jentilisa fiainana sy jentilisa fisainana. Ry havanao, Jesosy Kristy zay napetraka ao ho vato fehizoron'ny fiainanao no hampitombo anao amin'ny fanahafana azy. Izy hampitombo anao ho amin'ny fanahafana azy. Ary ny anton'izao afatra izao ampahafantariko anao, tsy hoe karazana moral ifeny fiainanao ety an-tany fotsiny, fa fanalahedin'ny lanitra zao. Ary enganie fa satria nataonao vato fehizoron'ny fiainanao Jesosy, dia andre azy ianao ndray androany hiteny aminao hoe mandova
ny fanjakana zay voavoatra ho anao atr'izay nanorenana izao ny tontolo izao. Amen. Vavakisika. Misaotra ray eo ny amin'ny teniny menao any fiangonana androany ta io zany ho fampietreretana, ta io zany hitondra fanovana, apetraka eo am-pelantananao manokana araka ny afatra teo ny ray mpianakaviana rehetra mba ho hita samy ho hita ho zandrikelinao Jesosy. Samy ho vavaka ataony amin'ny anaranao Jesosy. Amen.